Efa miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana kiririoka amin'ity anio ity alatsinainy mahafinaritra indray alatsinainy anisan'ny hoe kombakomba kely ho an'ny zalazay nefa ny antsika ezahana atao milay be foana miaraka amin'ny MPS kiririoka miaraka amin'ny MPS fahitalavitra miaraka amin'ny MPS radio ho amin'ity anio ity dia resaka momba ny fanatanjahantena eny tsy tamin'ity anio ity fa hatramin'izay moa tsika dia resaka momba ny fanatanjahantena foana ary izay indrindra no mibahatoerana ao anatin'izay fandarana kiririoka izay manasana tsy saraka amin'ny MPS fahitalavitra mandritra an'ity fandarana kiririoka ity dahoary mazatra no anomboantsika ny fiarahana zany dia ny PFL na ny Pro League zany no resantsika ao anatin'ity fiarahana voalohany ity tafiditra ao anatin'ny quart de finale ny Pro League play-off amin'izao fotoana izao ny ady tokoa ny lalao teo amin'ny lalao izay natrehana rehetra zany eny teo amin'ny disciple zany somary tataka kely izay isaizay fa nakoatran'izay somary mifanetinety avokoa ny lalao tao anatin'izay hoe Pro League izay nisaraka tamin'ny Ronoray lalao teo amin'ny Adjesaya sy ny AS Sainte-Anne horatsika resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra ny Adjesaya. Tafiditra amin'ny lalao mandroso quart de finale ny play-off Pro League amin'izao fotoana izao. Nototosaina ny farany herinandro teo izany lalao izany. Ny ady tokoa ny lalao amin'ny mahafazy finale azy ary samy nanome tsara indrindra ny ekipa rehetra. Nanome ny herin-drehetra ny mpilalao ary ny mpanazatra kosa nampiseho ny fahaizany manontolo azahoana ny fandresena. Lalao eo amin'ny Adjesaya sy ny AS Sainte-Anne no arahantsika antsary nisaraka tamin'ny Ronoray izay lalao izay. Adjesaya no nantafiditra ny baolina voalohany tamin'ny miary teo amin'ny minitra faha-telopolo. Avy eo kosa nanasahala ny AS Sainte-Anne teo amin'ny minitra faha-10 Avy eo nanampy nisa ny Adjesaya niaraka tamin'ny Ramody teo amin'ny minitra faha-9 Dahery ilay vodilarany Adjesaya no homme du match atsika tamin'izay lalao izay. Nitoto ny AS Sainte-Anne indrindra teo amin'ny fidirana voalohany 5 sahirana nanoloana ny fitoniana sy ny fahaiza-manao nasehony. Nahazo confiance tamin'izany fitoniana izany ihany koa ny mpilalao namany ary afaka namelona indray ny Adjesaya. Etsy andaniny koa dia tsara ny akamaroan'ireo lansana alefany ho an'ny mpanazatra ny Adjesaya dia ho mafy ny lalao na ilalao ao an-jaridaina ary kanefa efa mivonona tanteraka ny amin'izany izy ireo. Mafy ny lalao aloha efa napoizina satria quart de finale efa any amin'ilay hoe tsontsoro mampisarahana dia mafimafy kely mihitsy ny match retour tena mbola be dia be no arenina satria tsy tena mbola tonga lafatra androany mety nitandrina loatra avy eo amin'ny mpilalao iny tsy haiko fa somary sahirana kely tany amin'ny entame de match zany 20 minutes voalohany tena zara raha navita deo pasy raha antsika nahita teo ary atao hoe tsy iny ihany fa le fanosehana anaty taty amin'ny milieu ary hitako mbola sahirana fa ho ezahana amin'ny match retour zany hoe ho fenoana kely iny bangy iny za nahita aloha androany hoe misy ny lesoka fa nipitsara koa ohatra antsika olombelona rehetra izy indraindray mahita nay zao teo tena nisy hoe lesoka hitanay fa atao hoe tsy fanomezantsiny hoe miezaka zareo zany manao an'ilay izy dia niezahanay hoe n'acceptena zay résultat sy le décision rehetra nivoaka. Ny fomba fitsarana ny mpanazatra ny AS Sainte-Anne satria nisy ny baolina izay tokony hors-jeu action zany le nataon'le bandy zany nataon'le joueur zany nefa tsy nisy an'izay hors-jeu zay tafiditra ny baolina zay moa zany ny fahitany ny mpitsarany zay lalao izay zay ihany koa aloha zany masaka ozy ny mpanazatra ny AS Sainte-Anne resy zay aloha taty an-taninay fa anafika zay amin'ny lalao miverina riezaka ihany koa aka fandresena tsy natao hanimba ny moraly akory reny vokatra ireny fa vao maika natao ampiezaka rehefa anafika any an-tanin'olona. Ny mpanazatra ny AS Sainte-Anne no iaraka amintsika ao anatin'ity resadresaka ity. Araka ny fahitan'ny mpanazatra ny AS Sainte-Anne kosa dia nanana olana kely izy ireo tamin'ny fomba fitsarana ary natsapa izy ireo fa misy fitongolalana izany fomba fitsarana izany. Nanindry mafy ny AS Sainte-Anne tamin'ny fizaram-potoana voalohany kanefa somary nisy fiovana izany tamin'ny fizaram-potoana faharoa ary indrindra nahatonga an'izao vokatra izao. Tsy natao hanimba moral hoy ny mpanazatra ireny fa efa miomana sahady aka ny fandresena amin'ny lalao miverina enina dia hanafika ary izy ireo afahana manony lalao iakarana amin'ny manasa-dalana. Resaka moa zany misy foana moa mahafaty l'adversaire misy foana ny lesoko fa amin'ny ankapobeny zany samy niarana hitatsika zay zany tsy te-hiteny an'ity foana fa miverimberiky foana nomboka tany amin'ny mamafa lasa simban'le arbitre zany le baolina ibandy hita fa manao baolina hoe misy firy carton zay nefa faute tsy dia manao any firiny anazy zara angambana ray nefa tamin'ny voalohany zareo tena miditra mafy foana zay zany miafiafa
dia ohaton'izao ohatran'izany foana zany le izy ohatran'izany foana zany fitsarana tena fa nisy lesaka taminay moto nisy pressany baolina orzay matao misy action misy anankiroa zareo ny orzay première be manao action le anankiray na tsy mikasika baolina dia tokony ho faute anatin'izany satria samy mandeha zareo roa nefa anatin'ny action zany tokony hoe orzay zany raha ohatra hoe le lalàna izy tokony mijanona izy zany dia tsy orzay dia zany le hoe simbana foana zany le baolina lasa le type zany fatereniko le quatrième teo lasa tsy voafeny le arbitre le baolina aveo dia efa mely bandy reo puis moa zany sorana hoe bandinay zany tsy dia hoe nanana an'izay anazay fa hoe fidirany mafy atao fa tsy hoe nanana hoe le manatsena am'le teny hoe loamboto hoe amely fotsiny niezaka zany zay hoe anasala le baolina dia ireny moa nivokatra dia tourndray zay manaraka fanafiana hita hoe problème anay zany amin'ny finition indrindray na premier mi-temps zany na deuxième mi-temps moa zay tsy tena nazo hoe occasion loatra fa ny défenseur koa zany ny moa zany izy tsy maintsy anao koa izy le namarika azy angamba le deuxième but iny baolina aérien iny atara kely zany défenseur anay iny moa sarotra ny mezatiry anazy mihitsy satria le baolina zany tanotandy zay rentrant le centre ireny zany tsy azo kianina fa hoe baolina maty ara-dalàna zay fa le baolina maty voalohany kosa zany iny ny kianina hoe baolina orzy ara-dalàna zao dia alefany dia lasa le moral an'le bandy anao le baolina zany ny tena hoe dia anatin'le izy miova tsy haiko na amin'ny herinandro ty moa na amin'ny herinandro ambony fa matoa mandresa amin'ny taninay eto zany zareo rosilay possible koa zay andresana azy amin'ny taniny any zay zany mbola tsika vao match retour mbola manana fanantenana mbola afana mivoaka anatin'le quart de finale omeko anao kosa ny voka dalao anatin'izay PFL izay tsara aloha nanamarika fa manamarika fa nisy lalao tsy vita hatramin'ny farany zany teo amin'ny lalao ny COSFAS ny CFFA satria nisy olana zany teny ambony kianja teny nisy olana teo amin'ny lafin'ny fitsarana araky ny fahitany ny mpijery sy ny mpanazatra izay lalao izay noho izany dia tsy maintsy notaperina zany lalao teo amin'ny hitra fa fitopolo teo zany no tapitra izay lalao izay rosorolo zany ny isa dia ho hitantsika hoe manahoana ny toyan'ny fisotran'izay lalao eo amin'ny COSFAS ny CFFA izay ndao raha tsika mikasika an'izay sy ny voka-dalao toy izao ny voka-dalao AS Sainte-Anne Adjessaya nisaraka tamin'ny Nice ray no 2 FC Rouge sy Elgeco Plus nisaraka tamin'ny Nice ray no 8 Fossa Junior disciple FC nisaraka tamin'ny Nice aotra no 4 niaty teo amin'ny hitra valo amin'ny fitopolo kosa ny lalao teo amin'ny CFFA sy COSFA nisy ny disadisa teny ambony kianja teo ihany koa ny lafin'ny fitsarana ka tsy nanaraka izany ny mpilalao sasatsasany ka voaterina ato ny lalao andrasana anaraka izany ny fivoaram-bavao ny amin'ny fitohizan'izay lalao izay isa ny sarana teo amin'ny hitra fa valo amin'ny fitopolo roso roa eo amin'izay tontolo ny baolina kitra izay hatrany dia ny tontolo ny baolina kitra ny fampianarana zany no entina amintsika na ny école de foot zany ny Elman foot no resahana amintsika nitsangana tamin'ny taona raiky amby roa arivo zany hoe eo amin'ny 5 taona eo zany no nijoro izay sekoly mampianatra baolina kitra izay manomboka amin'ny 9 taona hatramin'ny 17 taona zany no ampianarana izy ireo efa mahatratra eo amin'ny 9 zany ny mpikambana anatin'izay école de foot Elman izay ndao arahantsika no mikasika an'izay hiaraka amin'ny mpanazatra moa zany tsika zay tena hoe fa tsara ofana ao anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay ndao ary ny forona tamin'ny taona raiky amby roapolo amby roa arivo ny toeram-pampianarana baolina kitra tsona hoe Elman mandray ny sokatso taona manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 17 taona manodidina ny 20 eo ny mpikambana ao aminy lahy sy vavy mampianatra ny fototra momba ny baolina kitra izy ireo tsy misy ny sivana fa afaka mianatra avokoa ny rehetra fanabeazana ara-panatanjahantena ny tena fototra hijoroana ankizy amin'ny ankapobeny no ampianarana ka mila paikady manokana ireo mpampiofana ampitaina ny fampianarana ho amin'ireo ankizy ireo mitovy amin'ny sekoly mpampianatra baolina kitra rehetra ny tanjon'izy ireo dia ny mba hamoaka mpianatra ho reharehan'ny sekoly ary indrindra ho reharehan'ny Madagasikara amin'ny baolina kitra sy ny fanatanjahantena efa maro ny fandraisana anjara tamin'ny fifaninanana nataon'izy ireo raha ny teto toerana ary mikasa ihany koa andray anjara amin'ny fifaninanana any ivelany manomboka 7 taona zany ato amin'ny Elman ka hatramin'ny 17 taona zany hoe hatramin'ny 17 ohatrin'ny école rehetrarehetra dia mianatra ny base mianatra mandaka mianatra contrôle la baolina
zay rehetra hoe atao any amin'ny base ny ankizy rehetra zany ohatra hoe tsy mbola hainy hatramin'izay dia aty amin'ny école no ianarany anazy. Izay indrindra no nampisin'ny école de foot araka ny tegny teo hoe efa taona mbola tena kely zany mety hoe mianatra mandakandaka fotsiny izy any an-trano fa eto izy ny tena ampianarana teknika fomba fandakana baolina dia tena possible mihitsy hoe ato izy vao mianatra ny atao hoe manao baolina. Fréquence an'ilay izy 1h30 maximum satria mbola zaza dia manjary lasa mavesatra be raha mihoatra an'izay zany dia izay no anaovana anazy. Ie, amin'ny maha école fanabeazana arak'izay tenanao izay dia mila beazina mihitsy ny ankizy amin'ny maha olona indrindrandrindra. Zay ny baolina kitra sy ny azo resahana zany ao anatin'izay baolina kitra izay ho an'ny teotoerana zany ivadika kely amin'ny baolina lavalava isika ny rugby vaky ny adina no resahantsika manaraka tafiditra ao anatin'ny andro fahafolo izay rugby section marovatana vaky ny adina izay lalao arahantsika tsara lalao eo amin'ny 15 frères sy ny manjakaray andao arahantsika mikasika an'izay somary nisy fifandonana mafimafy ihany satria nisy ny karatra mena azon'ny mpilalao tao anatin'izay fifandonana izay andao ary. Tafiditra amin'ny phase finale ny lalao vaky ny adina ary tafiditra amin'ny andro fahafolo izany baolina lavalava izany. Lalao izay natao teny amin'ny kianjan'ny Malakama ny farany herinandro teo. Arahantsika antsary ny lalao teo amin'ny 15 frères sy manjakaray. Azo lazaina ho niady sy ny fandanja ny lalao. Mafy tamin'izany ny fifandonana ka nisy ny karatra mena azo ny mpilalao ny manjakaray. Tsara ny manamarika fa hotohizana eny amin'ny kianjana Alarobia ny toy ny lalao. Naverimberindreo mpitarika sy tompon'andraikitra fa sahirana ny tontolon'ny baolina lavalava ny amin'ny entimanana sy ny kianja ilalaovana ka tokony hijerevana vahaolana malaky ny amin'izany. Vitsiny anio moa zany efa miditra eo amin'ny phase finale ny deuxième division nisy anankiray quart de finale ary ny ambiny match anankiefatra dia huitième de finale daholo. Zany hoe ny miditra eo amin'ny andro fahafolo zany zay amin'izao fotoana izao. Ny mety toy moa zany dia mitohy amin'ny herinany io eny amin'ny kianjana Alarobia. Misy skady troisième division quart finale ary misy première division lalao anankiefatra huitième de finale zay ho tanterahana eny amin'ny herinany io. Lalao mandroso izy ity ary ao anatin'ny première division misy skady misy poule anankiefatra dia ireo nangalana efatra avy avy ao anaty poule zany hoe miatrika ny huitième de finale. Dia ohatr'izay koa deuxième division misy poule efatra dia nangalana anankiroa ao anaty poule. Ny troisième division ohatr'izay ihany koa dia nangalana roa isaky ny poule. Isana zoera tafakatra tamin'ity anio ity moa zany dia teo amin'ny skady deuxième division izay tafavoan'ny SR Kamasoa ho mpandresy hiatrika ny demi-finale ary ny première division voalohany nandeha teo izay hitantsika teo dia Ifizamia no nandresy any RC 3A dia misy an'ity lalao ity mbola mandeha ity moa zany iry zareo 15 frères CRCT Zakaray. Zay mikasika ny vaky ny adina fa andaontsika resaka ny top 12 ilay tena hoe ambony sy avolenta indrindra zany ao anatin'izay tontolon'ny rugby izay raha ho an'ny eto Madagasikara manokana satria misy ny top 20 dia rehefa mahazo ny finale ny top 20 ianao dia miakatra ao anatin'izay top 12 izay. Ankoatran'izay kosa dia misy ny match de barrage ataonao dia raha tafiakatra ianao dia miakatra ao anatin'ilay top 12. Ny farany ao anatin'ny top 12 kosa dia milatsaka indray ao anatin'izay top 20 izay. Noho izany ny top 12 zany no ambony indrindra aloha zany ao anatin'izay kategoria ny rugby malagasy izay. Milalao maromaro no totosaina teny amin'ny kianjany Maki Andotam-pianaka zany ny farany herinandro teo tafiditra ao anatin'ny andro fahasivy ny top 12 ao anatin'izay rugby izay. Lalao arahantsika antsary izay hitantsika antsary eo lalao ny TFM Ankasina sy ny Kosfa zany. Somary nanjaka ihany aloha zany ny Kosfa tao anatin'ity lalao ity, tsy midika akory zany hoe lavilefina ny TFMA fa tena nanohatra ihany koa izy ireo ary natonga esea maromaro tao anatin'izay lalao izay. Dao arahantsika ny mikasika izay.
Lalao maromaro ihany koa ny totosa teny amin'ny kianjany Maki andotam-pianaka ny farany herinandro teo. Nisy ny lalao ny championnat division 2 dames nifandona tamin'izany CEA Andranomanalina sy Fanja Anjanahary izay nisaraka tamin'isy 7 no 9. Fa raha tsika antsara kosa ny lalao teo amin'ny TFMA miakanjo mainty sy miaramila Kosfa miakanjo mena. Nivoaka mpandresy tamin'izany ny Kosfa tamin'isy 3 no 7. Voaresaka matetika ny fomba fitsarana eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava ary miantso araka izany ny mpikarakara mba hiatrika fampihofanana ireo mpilalao sy mpanazatra mba ahafahany mahafantatra tsara ny fitsipika rehetra ny feny lalao satria misy ihany koa ny fanavaozana matetika izany fitsipika izany. Amin'ny ankapobeny dia mizotra ara-dalàna ny lalao rehetra. Mbola anatina 9e journée mbola éliminatoire zany na izay na zay efa misongadina ihany ny club efatra voalohany na roa voalohany aloha zany efa misongadina satria anisan'ny hoe mbola tsy resy mihitsy fa ankoatr'izay nanomboka fahatelo fahaefatra hatramin'ny fahaenina mbola hodivana ny ekipa ivoire any amin'ny top vert andresana tokoa efa somary fatapatatra ihany. Ny farany teo moa zany lalao ny Semeno sy Savony reny ny Venandresy Semeno. Ratsiratsy toerana zany ny Savony vertical zao mety mbola miavy izy fa naizany ary fa ratsiratsy toerana. Fomba fitsara fomba milalao zany dia efa voatarika eo amin'isy izy dia tsaika any amin'ny arbitre no menatsiny nefa ho an'izay tena manaraka tsara ny lalao ao tsara ny fitsarana tsisy opianina mihitsy. Toy izao kosa ny voka-dalao anatin'izay top 12 izay. Toy izao kosa ny voka-dalao championnat division 2 dames CEA Andranomanalina sy Fanja Anjanahary nisaraka tamin'isa 7 no 9. Championnat de Madagascar fédéral 1 top 1 andro fahasivy Kosfa miaramila sy TFMA Ankasina nisaraka tamin'isa 3 no 7. Andro fahasivy hatrany teo amin'ny Uskara commune sy ny 3FB Fahasalamana nisaraka tamin'isa 5 no 20. Avy niaraka tamin'ny tontolon'ny baolina lavalava sy ny baolina boribory isika ato anatin'izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay dia resaka indray mikasika ny salle de musculation enina motany eny no nandehananay zany. Nataonay somary niavaka kely satria ao anatin'ny tontolon'ny andavanandro mpianan'olona dia tsy voatery hoe mihaja be reny foana dia mamanitra be miditra anatin'ilay salle tsy midika akory zany hoe nisy fofona hafahafa ato anatin'ilay salle fa hoe hitanareo ilay hoe mihaja be dia ny fitaovana rehetra ao hoe fitaovana tena hoe olimpika sy ny karazany fa misy ihany koa ny salle hoe ghetto zay ny fiantsoany zalana satria ambany tanàna moa zany zay le salle zany amin'ny ankapobeny mikotrana indraindray taloha mbola nisy hoe 10,000 amin'izao kosa efa 10,000 zay mikotrana izay zay indrindra no resaka ny fanaovana tamin'ireto mpikifa ireto reto mpikotrana ireto ao anatin'ity tontolo ny fanatanjahantena ny fibatana Fonjabe izay doaratsika andresadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpikotrana ireo. Ambom-pionan'ny ty mikotrana ny salle de musculation tsy voatery toerana mihaja sy tsara fitiavana be anefa izany toerana izany fa misy ny salle de musculation izay hita amin'ny faritra iva izay antson'ireo mpikifa hoe ghetto. Mora ny sarany kotrana kanefa azahoana vokatra tsara rehefa atao ampitiavana. Araka ny nambaran'ireo mpikotrana amin'ny salle tahaka itony no tena misy fafinaretana atsapana tokoa ny firaisan-kina eo amin'ny samy mikotrana. Tsy mifidy taona sy saranga ny kotrana fa natao an'ny olona rehetra. Ato amin'ity toerana ity dia tena misy efa zokiolona satria misy 20 taona ary mbola mahavita mibatavidy tsara. Tsy manana tanjona manokana indray anjara amin'ny fifaninanana ireo mpikotrana ireo fa ny fahasalamana, fitiavana no manosika an'izy ireo ikotrana. Miezaka mandamina ny fandaharam-potoana izy ireo satria misy renim-pianakaviana, mpianatra ary mpiasa. Tsy dia efa ela fa le fotoana tsy misy fa raha ohatra na mazoto ihany ary no mikotrana fa le fotoana tsy dia manana fotoana mihitsy fitaizatezana vatana moa fialam-boly le izy. Hitanao raha vao tsy manao ilay mikotrana dia lasa mitady lalana hafa ankoatr'izao hoe mandeha mandany vola
mandeha mitsangatsanganana tsy tokony ala eny fa rehefa mikotrana dia tady lalana foana hoe andeha kotrana. Dia izay no mampazoto an'ala eo mikotrana, fitesadesana vatana. Mampaninana mihitsy ilay izy fa ety hanamotana ny mipetraka ary matery dia tsy mampaninana ilay ohatr'izao fa mahafinaritra. Tsisy tena hoe tanjona ny anazy zany fa fidesana vatana e, fidesana vatana. Apitaiky ho an'ireny mpianakaviana na ho an'izay mahita zany hoe tsara no mikotrana e, tsara no mikotrana raha misy fotoana aiza manarinary fotoana na ny zavatra tsy tokony andaniana fotoana fa raha misy fotoana kely dia mandana mandeha mikotrana, na ho an'ny zatovo zany na ho an'ny ray aman-dreny fa tsy mifidy fotoana ny mikotrana fa fidesana vatana. Izy indray ity zany hoe nitiavako anazy fitezam-batana aloha zany, izay no nahatonga nanarisana anao ilay izy. Indray aho voalamina mameloka hoe amin'izao ny fotoana iasana dia amin'izao ny ikotrana. Tsy hoe safidy moa zany fa efa tetỳ Manodidina no mipetraka dia tato no nazatra dia izay mahatonga hoe taty foana no nohatra amin'izay. Dia tena hoe misy tanjona be ohatrany ahoana fa ny hoe fitiavana fotsiny zany. Dia izay no maharisy ilay izy. Mazotoa mikotrana fa mahafinaritra sady fitezam-batana io fahasalamana. Fa mbola anisan'ny miavaka ihany koa ny mpiandry Tsatoby. Eny mpiandry salina zany. Bebe no fiantsoan'izy ireo an'izay mpiandry salina izay. Eny efa tena nieny be tokoa i bebe ao anatin'izay fiandrasana ny salle de musculation izay. Misy ny zanany miteny hoe mba hoaka kosa mama ty asanao ty, ny zafikely miteny hoe dia mba tsy mety kosa ry bebe ty asan'ny bebe ty, fa hozy bebe hoe retsy tsy maintsy anao satria efa ty ny asako sy efa tiako. Eny bebe koa ihany koa zany rehefa nantaniana dia hoe nanao baolina izy taloha zany hoe tena mana-kanalina sy mifainty be zany. Dia rehefa lehibe izy dia avy eo amin'izay mivadika kely tany anatin'ny tontolon'ny Fonjamby indray. Mbola mikotrana bebe araka ny resadresaka ny fanaovana taminy. Rehefa misy fotoana izy mamaka dorso kely am'izay mba mivelavelatra kely manao paopy kely sy ny sisa. Mahafinaritra zany e. Zany dia anisan'ny hoe tontolon'ny tena tiako ao anatin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay hoe tsy ny tanora rery fa na ihany koa na ny lehibe dia misehatra ao anatin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay. Izay indrindra ny hafatra ny resadresaka sy ny hafatra ny fanaovana tamin'ny bebe Ndora antsika mikasika izay. Anisany miavaka kosa ny mpiandry ity efitra fikotranana ity satria bebe no iantsony mpikotra anazy. Eny efa rembe tokoa izy kanefa tiany ny asany. Misy fotoana mbola mandray vy kely izy ary manao nikotrana fanaony tanora saingy ataony fandanja amin'izay vitany kosa izany. Efa taona maro bebe no nisehatra sy tia ny Fonjamby. Nanaka anazy ireo zafikely ny tany am-piandohana saingy mazava ny azy ny fitiavana ity taranja ity ka tohizany hatrany raha mbola salama hoy izy. Mahafinaritra amin'ny fiarahamonina ary misy fitsipika hifampifehezana ny azy ireo. Tsara no mikotrana ho bebe ary ahafahana misoroka zava-dratso maro ny fanaovana izany. Mandrisika izy araka izany ny fanaovana fanatanjahantena. Enina dia efa lehibe sy mahazo taona azy ianao kanefa mila kotratra kosa hanaraka izany mba tsy handratra na hanaonao foana. Fiainana miaraka amin'ny bandy atsy misy ambiansa satria mitaizataizaka izy mitaiza vatana dia makamaka forme ny ankizy dia mba mikotrana ihany koa rehefa mazoto. Fiarahamonina ato zany milay be, tsara be. Tenenina izy ahitsy mitaiza tanora zany no tena marina aty. Zafikely zao miteny hoe reraka amin'io ianao na ny zanaka fa mitaizataiza vatana dia amin'izay tsy marary mihitsy. Ny isan'andro manodididina ny 50 na 80. Tompony azo an'ilay mikotrana aloha dia salama tsara ilay olona. Le mpikotrana dia matanjaka tsara izy, mazoto. Ianao zao rehefa mikotrana dia inona mbola ataonao? Mbola manao scott dia manao ataotao kely daholo dos, pecta, presto. Sakafo zao mihinana protéine ohatra hoe sakafo be protéine, hena nofon-kena dia akondro dia atody dia trondro. Dia izay zao ny voankazo zany mila hohanina daholo. Afatra ho antsika zany tongava mikotrana na dia antitra be ara fa mety foana io rehefa mazoto. Efa niresaka an'izay tontolon'ny fibadanana Fonjamby izay tsika na ny mikasika ny viso ny kotrana zany dia misy foana ny sakafo e. Ary tsy azo adinoina fa rehefa mikotrana dia tsy maintsy misakafo ary tsy maintsy matory sy misotro rano. Dia ny sakafo no resantsika ao anatin'ity fiarahana manaraka ity.
Docteur Domona no iaraka amintsika ao anatin'ity resadresaka ity iresaka mahakasika ny protéine synthétique isika na ny protéine chimique zany no resantsika ao anatin'ity resaka manaraka ity. Ohatrany ahoana ary ny tena hevitra mitsabo mikasika an'izay resaka protéine chimique izay. Ndao arahantsika ny mikasika izay. Mazava ny hevitry ny mpitsabo fa tsy tsara ho an'ny fahasalamana ny akora chimique. Miteraka tsy fahasalamana maro ny fihinanana izany, indrindra raha toa tsy nazahoana ny hevitra ny mpitsabo na ny mpahay momba izany. Tsy natao ho an'ny olona rehetra ny protéine chimique ary tsy maintsy fantatra amin'ny atsipiriany ny fatratsy ny fomba fampiasana azy raha toa ka liana amin'izany fihinanana azy zany ny olona. Taova maro eo amin'ny vatana no simba amin'ny fihinanana izany ho Docteur Domona. Manakorotana ny fomba fiasan'ny hormone ny vatana izy ka mety iseho ety ivelany amin'ny karazana mony sy fahasimban'ny vatana sy ny tarehy izany. Reto avy araka izany mety ateraky ny fihinanana protéine chimique. Ny taova fandevonankanina, olan'ny vo, miteraka rarin-tsaina, fahatsetsena ny lalan-drasy ny sisa. Misy fetrataona mazava ihany koa ny fihinanana ny protéine chimique satria mety ampitsahatra ny fitombona ny fihinanana azy. Ya, raha resantsika momba ny hoe fampiasana ny protéine be loatra eo amin'ny olona mpikotrana dia tenenina hoe misy voka-dratsiny izy io. Voka-dratsiny izy io matetika dia lasa tahaka ny mety ampivalana, dia mety ampararirary kibo ny olona anankiray, dia indrindra mahatonga ny fahaverezan-drano na ny déshydratation, indrindra raha tsy ampy ny rano sotromin'ny olona. Zavatra voatsikaritra koa dia lasa mampitombo ny lanjan'ilay olona na ny mahatonga ny prise de poids, ary zavatra zay prise de poids zay dia lasa be loatra ny excès calorique, izany hoe lasa be loatra ny calorie ao amin'ilay olona, dia izay zavatra zay mety hahatonga an'ilay olona ho reraka. Zavatra atahorana amin'ny fihinanana protéine be koa eo amin'ny olona anankiray dia mety andreraka ny rein-n'ilay olona, ny voan'ilay olona io ao aoriana ao. Zavatra voatsikaritra koa dia lasa bebe mony, lasa simba ny tarehan'ireny olona mpihinana be an'izy ireny raha tsy voalanjalanja. Dia na eo amin'ny vehivavy moa zany dia lasa misy olana kely ny mikorotana ny hormone na vehivavy anankiray. Ny zavatra voatsikaritra nefa dia tokony ho fantatry ny olona anankiray fa ny fihinanana ny protéine io dia misy fetra ao anatiny. Eo amin'ny sportif ny resantsika eo zany hoe firy ny besoin-ny olona iray, 1,2 ka hatramin'ny 2 grammes na protéine par kilo de poids isan'andro. Tsy mitovy zany raha olona milanja 570 kilao sy ny olona milanja 70 kilao ny apport protéinique. Noho izany zay le hoe mila lanjalanjana satria mahatonga rehefa diso be loatra izy io dia lasa malemy ny ozana hoe maty ozy raha ny zavatra voatsikaritra dia tsy mahagaga raha zareo le tena mpanao an'ilay mpihinana an'izy ireny dia misy fiantraikany tsara bika be izy jereny aty ivelany, fa any amin'ny filana ranofo, ny mihena ny filana ranofo ny lehilahy no tena be dia be amin'izy io, lasa teraka olana eo amin'ny vatany. Dia ohatran'izay ihany koa ny vehivavy, lasa mafimafy be izy dia noho izany tsara lanjalanjana zany ny fihinanana ny protéine fa tsy ho hanin-kanina fotsiny amin'izao. Aleo manatona mpitsabo sy olona tena spécialiste nutritionniste vao mikasika an'izy ireny. Eny rehefa entsika iny ny resaka nifanaovana tamin'ny Docteur Domona mikasika ny protéine synthétique dia tena mampitandrina izy eto ny mikasika ny stéroïde anabolisant satria tena ratsy be ho an'ny fahasalamana izay stéroïde anabolisant izay. Soiana aloha eto amintsika fa mbola tsy voaresaka matetika izy eo, ary mino sy manantena fa mbola tsy dia misy loatra ireo atleta mampiasa izany stéroïde anabolisant izany. Dia zay no resaka mifanohy amin'ny resaka protéine teo mbola miaraka amin'ny Docteur Domona hatrany isika. Ndao rahantsika mikasika izay. Stéroïde anabolisant moa zany ny fitenenantsika anazy dia tena ratsy ireo an'ny olona mpanao mpikotrana zany. Inona moa zany ny testostérone na nandrolone, be dia be izy ireny zany ny zavatra azo resahany, fa inona ny voka-dratsiny eo amin'ny vatan'ny olona anankiray. Mampiakatra tosi-dra izy iny ary mahatonga ny be dia be ny resaka voan'ny AVC. Manarak'izay lasa fa misy simba ny manimba aty aingana faran'izay aingana ny dia mahatonga ny olona manana olana any amin'ny resaka filana ranosy ranofo any amin'ny infertilité, lasa tsy miteraka ny olona anankiray. Dia manarak'izay ny testicule ny lehilahy io zany rehefa mampiasa an'io
anabolisant io de maninona lasa mihena ny testicule mihena de manarak'izay ho an'ny lehilahy misy le teneninay docteur hoe gynécomastie lasa takan'ny lehilahy lasa takan'ny be nono zany a de lasa takany hoe manonomim-behivavy inona koa zavatra voatsikaritra lasa be de be mony ary sarotra be ny fitsaboana an'ilay de lasa manana olana amin'ny torimaso de zavatra tena hita matetika kokoa raha olona mpanao an'izy ireny ka le mikotrana be de misy tapaka ny aty amin'ny rupture na tendon zany le eny amin'ny ohatra hoe tendon d'Achille ohatran'izany zay zany raha eo amin'ny vatan'ny olona anankiray fa raha ohatra indray ny vokatra any ara-psikolojika zany a de mivoatsikaritra dia agresifa olona takan'ny olona mora tezitra ve zany ny fitenenana zany olona tsy kizitina ve de manarak'izay a lasa olona tezitezi-dava anxieux lava de ny ankamaroany zay mpikasika an'izy ireny de lasa mideprime na lasa dala ohatra izy ny anina de olona taitaitra tapoka manao saut d'humeur de ny zavatra hita anankiray kokoa de manana olana ao amin'ny antsoina hoe fitadidiana izy ireny a problème trouble na mémoire sy ny concentration zay moa zany hoe fitadidiana zany angamba ny itenenantsika anazy de manarak'izay eo amin'ny resaka hormone ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy de tena mikorotana be izy iny ary rehefa mitady zaza rehefa voa de asahirana ya raha teo tsara vatana de tsy misy raha tsy ny mikotrana tsara mitaiza vatana ara-dalàna tsara mihinana andro tenentsika malagasy hoe mihinana hanikotrana ngamba mahay tsika ny antsoina hoe hanikotrana inona avy izy zany tsy izany itenen'izay tsy ampatsiahanareo zany fa tena ilana ny fihinanana hanikotrana ny fisotroana rano tsara de ny tsy fikasihana ny zava-mahadomelona rehefa tena hoe manao fanatanjahantena fa hitanao hoe salama tsara foana ianao mandavaka. Zay ihany koa no mamarana ny kireoreoka zany tamin'ity alatsinainy ity misaotra anao aloha zany na fohy fotoana nadritra an'izay minitra vitsivitsy maromaro izay tsara aloha manamarika fa ny kireoreoka zany de somary nisy fiovana kely eny ho an'izay tsy maharaka zany de nisy an'izay fiovana kely zay satria tamin'ny vao nanomboka zany le fandarana de ndao rangahy atao amin'ny fito de raha aveo afahantsika miaina tsara anatin'le fandarana de ndao indray atao amin'ny valo sasany aorianan'ny vaovao sady amin'igny koa zany afaka mijery vaovao ianao de raha aveo manaraka an'le vaovao ny fanatanjahantena de hoe raiky tsara fa ndao atao amin'ny valo sasany zany de zay indrindra ny fandarantsika natao tamin'ny valo sasany zany de mino fa tsy hiova ntsony aloha zany zay ora izay fa arahanao ihany koa amin'ny radio satria radio ihany koa mandefa an'izay amin'ny valo ihany koa ny ora fandehanan'izay amin'ny onjam-peo izay makasiraka antsika rehetra misaotra ny teknisianina rehetra nampitany sary sy ny feo tany amin'ny tokantrantsika tsiraray avy tany manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray mirary soa antsika rehetra mandrapitafary.